ny ninona zavatra mitranga aloha, ny ninona feo mandeha rehetra any ambadika any dia reto izahay mivondrona mpitarika ato anatin'ny firaisana iny. Amafisina hatrany hatrany fa hatramin'ny ankehitriny fotoana itenenantsika izao aloha dia tsy misy antenaina intsony raha resaka fifidianana no tanterahany eto Madagasikara. Manarak'izay efa nambaranay ombieny eny fa tsy manaiky tokoa izahay any fifidianana farany izay feno osoka, alatra, tsy fahatombanana iny amafisinay izay. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe maninona raha ianareo no manaiky hiditra ho mpanolontsaina ny tanàna na ihany koa mandray ny andraikitra zany ho an'ireo ben'ny tanàna izay lahy. Ho avela fotsiny amin'izao ary ve? Oka ho tadiditsika tsara fa misy commune maro teto Madagasikara tsy misy ben'ny tanàna, tsy misy mpanolontsaina ny tanàna tamin'ny taona 2020 sy 2020. Fa ianao zany rehefa tsy ianao ianao dia avelany amin'izao io tohizany ny fiainany apetrany eo izay tiany apetraka dia mitohy ny kapoaraka. Ny zavatra misy anefa misy ampahany taminay voafidy dia izay zany hoe hijoro izahay ireo, hijoro mba ho aro fanina, tsy ho anao izay tany kibony eo ireo tsy mataotody ireo fa tena hijoro izahay hiady amin'ny kapoaraka ary hiezaka amin'izay tratrany herinay na dia vitsy azy dia hijoro izahay ireo. Marina fa mandeha ny fitoriana, mandeha ny fitarainana tamin'izany tsy fitezany zavatra zany araka ny teneniko teo hoe ataony ihany ny ataony na hiditra ianao na tsy hiditra. Izay zany nahatonga ny ananapa-kevitra hoe aleo mijoro azy ao arofana zany mba hanampina mba tsy ho be loatra ny raha very, mba tsy ho be loatra ny kaporaraka izay fahitantsika eto amin'ny tany sy ny firenena. Amarana koa azy angamba dia hoe misy ny titikely fa ry zareo koa tia tolotolotra ka hoy manao hoe raha mbola misy koa ny farany dia misy fetrany ny herin'ny vola. Misaotra tompoko. Abaka sika rehetra vahoaka ny Madagasikara tratrin'izao taona vaovao zao rary fahasalamana sy fahombiazana ho an'ny rehetrarehetra. Miarahaba ihany koa an'ireto namana reto zao vao mifankahita ny vory voalohany. Maro ny resaka mandeha, maro moa ny manasaso ho resy sy zahay ny resy fa ny demokrasia, ny état de droit ny resy, maharesy amin'ny alatra ohatrany hoe le manao fagnadina anao dia fraude na afaka anao zany ve dia mahafaly zany, tsy tokony hahafaly anay zany zavatra zany zay zavatra misy ankehitriny. Ka zahay moa fa nagnaraka efa nanao an'le hoe nanaraka ny lalany ataontsika hoe ny voie de recours rehetrarehetra dia sy maintsy hotohizana jusqu'à farany eo. Dia zahay zany dia mbola matoky ny conseil d'état fa hoe hanao ny marina izy dia ho hitasika eo zany ny zavatra zany amin'ny magnaraka. Fa sy mety raha tonga dia hoe izao zahay dia efa anina fosiny hoe efa tsy efa anao koa io anao mitanila indray io. Izay nataonay nasika vahoaka maro moa ny menimenina agny manontany ahoana izy tia za zao avy any amin'ny province ngamba elaela sy hitanareo teto any amin'ny faritany maromaro eno andehanako dia izay ihany miandry daholo ny agny ahoana moa izy ity ahoana izy ity satria dra izy ity aloha dia efa resaka fifidanana zany dia efa ohatra an'io fa hoe mahakely finoana fa dia tena manao ny zavatra tena sy izy misy hitasika ny processus électoral misy teo dia atao ihany izay zavatra rehetrarehetra zay dia hoe atao ny zavatra sy mety. Dia izay zany maniko hoe magnome tokanareo zahay fa tsy maintsy misy zavatra ho atao ihany fa sy possible mitohizan'izao. Ary ianareo ho fitondrana manao communication foana zao ny rehetrarehetra hatramin'ny dahalo miova foana anao hoe sy mety milatra izy nilatra ihany taloha ary nanao zavatra sy mety zao sy mpanao an'izay hoe sy mety mandeha milatra izy re mitenina aminareo fa sy misy izay no ataonay sy zahay ane no sy korotana ane no fahavalonareo sy korotana avy aminay fa ny toe-karena no fahavalonareo amin'ity 2005 ty 2025 ty sisy zavatra mandeha ny eto ahitanazy asika an'io satria na ny mpamaso vola efa fitofitasika isan'andro io misy zavatra ekezisika ho atao dia sy ataosika dia hitasika ho hitanareo ao fa sy zahay aty isako ny rehetrarehetra zao dia ataonareo manao coup d'état hatramin'olo efa 20 taona mahery 30 taona mahery dia atao hoe manao coup d'état putschiste
en puissance ka anareo ataovy tsara ny raha anareo asanareo zay zao dia avy any faritra amin'ny sud-est igny manomboka ty rano mafana jusqu'à trano fort dauphin may-doro tanety ary magagana tena tsy miosoko misy vitondrainy ohatrany tsy taitra izy aminazy may daholy na tena anazy nahita anazy koa ny évêque tany ny évêque katolika tamena nanapetraka ny monseigneur Marcelin monseigneur Tohampolany dia niteny mombanyio koa ny tena an'io satria tena gravany zany tena may dia tena tsy fakahitany misy le faritry rehetrarehetra iny ka izay angamba nanio hoe manome toka avao zanay hoe zahay sy miravoravo tany zahay koa sy miteny hoe zay ihany ny mpanohitra ary zay sy manilokolo fa mitongava daholo mitongava daholo satria zavatra irano manao izy ty irano manao ko mitongava fa zay sy manto dia zay angamba ny teny fohifohy kely tianay atao androany soatra andro anakiraky andro izay manana ny tantarany sy andro lehibe amin'ny vaovao malagasy faina amin'ny roapolo janoary 7 tadidinao tsara am'izany zany no zahatany tranga teto Madagasikara ny fanapotehana sy fandovana mitsanga ary misaotran'Andriamanitra lehibe isika no ny fanomeziny indray ty andro ty tsy ngery-taona zany fanapotehany zany tsy tantarany zavatra simba sy potika akory itsika fa kosa manome tokony vaovao malagasy rehefa tsy kevy hatrambray tsika tsy ho kivy mandrakizay ka io no tonga le fitenenanao hoe raha mbola misy koa farany tsy foana fanantenana faly aho tena faly tokoa fakahita aminareo ary satria moa isika izao vao tena manao fivoriana voalohany dia miaravantsika rehetra tratony taona vaovao 2024 inga anie ka ho taona ny fahasahiny ty taona ty ka hikatsahantsika zay mahasoa ny firenena mahasoa ny vahoaka malagasy ary indrindrindrindra ahitantsika ny rarina sy nihitsiny fa tsy rariny nahazo ny vahoaka malagasy tsy rariny nanjoa andreo mpitrongo vohomana reo tsy anasa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia sarotra ho antsika mpitarika ny toko politika no hijery fotsiny ny zava-misy eto Madagasikara maro ny zavatra mitranga eto Madagasikara sy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ka tsy maintsy mifandiniky ary zay mahatonga ana eto ato amin'ny mpitariky ny firaisan-kiny tsy maintsy mifandiniky tsy maintsy famepetra tsara satria toko fitaka fainatao no hita indrindra re zava-miseho tsy elakory teto zay misy dia tena manome toko tokoa fa tena hoe hiaraka misy milaza hoe tena azo matavitra nareo hoe hitantsika hoe izy aronareo ny tiporesana dia vitantsika ihany koa ireny fihetsika sy valiteny mpitondra ankehitriny ireny satria dia gaga sy izendana reo le mbola nanana ny zony hifidy kanto sy araka ny zavatra ampiasana le izy maro ny taremarika avoakan'ny fikambanana iraisam-pirenena ny banque mondiale ny FMI ny Union européenne milaza fa hoe mitombo isa-tany isa-taona ny isan'ireo malagasy tena mimahantra tsy voatanisy eto ny zavatra ampiasana fa ohatra anankiray aminareo fotsiny desako hoe maro ny olona tsy afaka anana fahefana mividy tsony dia lasa makenana sisin-dalana izy mitsinjoko aujourd'hui izy tsy mieky an'izany ve isika tsy ahita ny zavatra tokony hamahana an'ireny ve isika malagasy any mitompany fandidiana ary malagasy any mitompony fahefana tsy mana-tsaina nongana fanjakan'izany zahay ary zareo koa tokony tseritreritra hoe fanjakan'izany ane averiko itsondray ny fanjakana ny atao hoe fanjakana dia ny territoire na ny tanindrazana ary koa ny vahoaka ny mponina citoyen ary ny arena ho aminy zay ny atao hoe tanindrazana ka zay tsy anapotika na anonga-panjakana fa anongana ny mpitondry zahay ary anao arak'izay azo atao mihitsy mba tsy anomizany an'izao fampahoriana vahoaka malagasy zao ny zava-misy anefa dia fantana lalina vokatra ny tsy fahaizana mitapana tsy fahaizana mitondro zany arenantsika eto Madagasikara zany ny zava-misy anefany dia mifampahoriana sy fampironirony ary indrindrindrindra fanagadrana tena tsy tanty mihitsy mahita ny hoe Jean-Luc zay solotena ny tiako Madagasikara firaisan-kina tao amin'ny CENI tsinotsinoa tonga dia migadra mandraka izao mbola tsy voatsara ary mihevitra sasany fa tsisy ahita hoe tsisy ahena fa fatana zao tontolo zao ny zavatra mahazo azy ny vidim-piainana tena mitombo andro aman'alina
kanefa ny famoronana asa ho am'ireo tsy anasa tsy misy ny vidim-piainana tsy nitsara ary re olonreo nefa tsy maintsy mila-kanina misy ara de efa tsy mihinana mihitsy indraindray a raha ohatra nanao fitsidihana tamin'ireny faritra nisy teto Antananarivo reto tamin'ny fampelezan-kevitra ny tsy fisin'ny rano zay tena fanitsakitsahana ny zo fototra ny maha olona ny olona mihitsy zany zo fototra ma malagasy ny tsy fisin'ny rano mandritra ny herinandro roa herinandro zava-doza ary reo olona mbo manana kely fikasana anangana orinasa tsisy jiro hinana ataony ao manana fikasana izy manana leadership le ianao zavatra tsy afaka zany hoe le environnement lay fandrarahana mihitsy ny tsisy tsony fapotika ny valiny hitampitondra dia fanaovana raha matahory amin'ny fampiasana ny tafika ny zandary lelelindro mba hiantsina ady amin'ny vahoaka ny mpitondra moa efa nilaza fa tsy tsisy maresin'ny tafika tsy aresin'ny tafika zany misy ny vahoaka zany redy mety fiteny zany olona mbo mieritseritra mbo aniditra am-pianarana any zany olo zany mba nandalo am'ireny ambaratonga mpitondrana fahefana reny izy reny tsy atapo mba manana fahefana kely tsisy zavatra maharitra eto fa misy faradony zavatra rehetra ka dia niteniko aminareo samy manana ny tiany horesahany zay eto ary mbola iverina resaka aminareo rehefa fefalolo tombokotsika fa samby teny zay dimy miralahy eto zay ambitaky ny fahasekena falmiarabany vahoaka malagasy indrindra fa ny vahoaka Toliara eto zahay eto androany araky fahaitsika raha niseho nomaly naboaky nomaly ny vokatry ofisialy ny fifidianana be ny tanàna ta Toliara eto zahay eto candidat pro-cité ny Toliara 1 dia manambara zahay fatsapanaja lalàna ka tsy zahay koa ro posakana amizay fampiharana lalàna zay ka na dia nisy ny famoahana lay vokatra ofisialy omaly kanefa lay fitoriana nataonay mbola tsy natsehinay niaraka amilay candidat zay lazaina falany eto Toliara io dia mbola mianja pitonina zahay noho ny fanajana zay lalàna zay hiatsika ny tribunaly zay iarahanay aminy zahay eto koa dia tsy manome tsiny anizaniza tsy manome tsiny fitsarana satria sarotra ny mandray fanapahan-kevitra amin'ny zavatra toytony ka dia mbola matoky ny fitsarana hatrany zahay fa mianjy an'ilay lalàna an'ilay rekety zay napetsakinay ho tsy fanekena an'ilay vokatra vonjimaiky zay ny hamafisinay omaly ny hamafisiny tribunaly omaly ka zahay eto mianjy an'izay tribunaly administratif zay satria araka ny vaovao farany zay nomenanay tamin'ny andro tokony ho niatsehanay an'le tribunaly de zao hoe mianjy ilay candidat nitorianareo inareo satria mila mamaly an'ilay fitoriana izy tsy haiko angamba na efa namaly ilay candidat na tsia fa zahay vonona hiatsika an'ilay tribunaly zay nanehoanay ny fitorianay maro isan-karazany zay tsy fanekenay ny atronjay ny tsy fanarahan-dalàna maro isan-karazany taloha manjitsa tao anatin'ireny fifidianana be ny tanàna farany teo reny ka eto zahay dia misitona ny sainy vahoaka ny Toliara samia tony aza mety rebireben'olo amin'ny resaka communication politique fa tsika aoka zay avoaka ny fitsarana no tena ho be ny tanàna tena lany eto am'izay fotoany zay ka na ry zareo na zahay no lany am'izay fotoany zay zay no be ny tanàna na izany na tsy zany anefa ny lalàna manome zony rehetra na dia vita ny tribunaly administratif ka misy tsy afapo zay resy amin'io de mbola afaka mapakatra any amin'ny chambre administrative ka zahay fatsapanaja lalàna de mbola ho hitatsika ao toy n'le raharaha fa miangavy ny fitsarana aoka re mba tsy hatao ela lay daty ny fitsarananay fa maiky ery zahay hiatsika an'ilay olona zay nitorianay misaotra tompolay makasisaka tompovavy